Ry ava-malala, ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra tafahoana indray isika amin'ity andro anio ity. Ry havana, anisan'ny mahalasa saina matetika ny momba antsika zanak'olombelona. Sahiran-tsaina mieritreritra n'ity fiainana ity mba mivavaka ihany, nefa mbola tonga zao karazana fahoriana rehetra izao. Efa mba mametraka ny fiainana eo am-pelantan'Andriamanitra, kanefa mbola mitranga ny zavatra rehetra, efa atao ny zavatra rehetra, mandeha ny am-piangonana, atao ny rakitra, atao ny asa soa, fa ndraindray dia lasa amin'ny saina hoe fa maninona ary no mbola mitranga amiko ihany zao zavatra rehetra izao. Misy tantara kely anankiray izay tiako hisintonana lesona ho anao mba hampaherezana anao amin'ity androany ity. Nisy vehivavy anankiray narary nandritra ny taona maro. Ity vehivavy ity dia rehefa narary dia tsy hita intsony izay vahaolona teo amin'ny fiainana. Lany tany amin'ny mpanao fanafody ny vola, zany hoe lany nitsaboana azy tany amin'ny dokotera zany. Tsy hita intsony ny vahaolana, nitototo tetsy, niazakazaka anankiry fa narary izy, tsy sitrana izy. Dia zao ny tao anatin'ny sainany, andeha anatona an' Jesosy. Nanatona an' Jesosy izy, sahirana nefa satria zao vahoaka be dehibe miaraka amin'i Kristy. Tsisy hevitra fa ny tao anatin'ny sainan'ity vehivavy ity, araka ny voalazan'ny Matthieu 7:19 dia hoy izy hoe na dia ny lambany ihany aza ny voatendrika dia ho sitrana. Azon'ity vehivavy ity antoka fa tsy afaka ny anatona ifampiresaka amin'i Jesosy izy, fa izao na dia ny lambany ihany aza ny voakasoka dia ho sitrana. Zany no finoana tao anatiny. Ary nanao ny ezaka rehetra izy, tena hatramin'ny nandady mihitsy aza, voahitsaky ny olona, voadakadaka ny olona, voahilikiliky ny olona, fa iza koa toy ny olona mandehandeha aty ambany tongotry ny olona tony, fa tsy nahakivy avy zany. Fa ny tao anatin'ny sainy dia ny hoe mila mahakasika an' Jesosy aho, mila manendry an' Jesosy aho. Dia ava-malala, eo amin'ny fiainantsika dia indraindray dia tahaka zany. Mba miezaka ianao anatona an'i Kristy kanefa mbola misy olona manilikilika anao, mety misy manitsakitsaka mihitsy azy. Fa izao ny ao anatin'ny sainy dia izao, mila mahakasika an' Jesosy aho. Notakariny, nataony ny ezaka rehetra, fa izao rehefa avy eo dia tratra ny tanjona, sitrana izy. Nisy fanontaniana napetraky Kristy tamin'ny mpianany rehefa avy eo manao hoe iza taminareo no nanendry ahy? Dia hoy ny mpianatra, vahoaka be dehibe reto no mifampikasokasoka aminao ka iza no omenao tsiny? Rariny tokoa zany. Vahoaka be dehibe no miaraka amin'i Kristy, fa izao ny tenin'i Kristy manao hoe tsy mitovy ny fikasiana. Dia ava-malala, na i Petera mba te hiteny manao hoe zany hoe 3 taona sy tapany niaraka taminao e. Ny mpianatra 3 taona sy tapany niaraka taminy, mifampikasokasoka sy mifandona taminy. Fa sainkin'izao tsy mitovy ny fikasian'ity vehivavy ity sy ny fikasian'ny olona rehetra izay nikasika azy. Tia metraka fanontaniana aminao aho hoe mba manao ahoana ny fikasianao an' Jesosy? Mba manaitra an'i Kristy ve ny fikasianao azy? Fa ny olona rehetra izay nikasika an'i Kristy tsy nanaitra azy, fa ity vehivavy ity izay nikasika ny lambany dia nanaitra tanteraka an' Jesosy. Manao ahoana ny fikasihanao azy? Manao ahoana ny fanendrehanao azy? Rehefa mivavaka ianao, mba taitra ve Jesosy? Ary nierika izy, nitady dia nahita ny ravehivavy. Na iza ny manendry sy mikasika azy amin'ny fony rehetra dia ho hitanao Jesosy. Ary mitady anao izy. Ry ava-malala, amin'ity androany ity, mety marary ianao, tahaka an'ity vehivavy ity, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ataovy ny fomba rehetra ikasihana an' Jesosy. Ataovy azo antoka fa tena nikasika an'i Kristy ianao. Fa zay rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa hoy Kristy hoe tsy mitovy ny fanendrena, fa nisy hery niala tato amiko. Nifindra tany amin'ilay vehivavy, ilay hery, ka sitrana ilay vehivavy. Ry ava-malala, tsy mbola niova Kristy, mbola tsy niova ny Andriamanitsika. Kristy ilay nanasitrana an'ity vehivavy ity tamin'ny alalan'ny fanendrena azy no mbola Kristy atsika indro. Ka raha mahana olana eo amin'ny fiainana ianao, mahana problema ianao, misy zavatra manahirana anao, dia aza adino fa mbola tsy niova Jesosy. Ilay nanasitrana sy namindra ny heriny tamin'ity vehivavy ity, afaka mamindra ny heriny ao aminao ihany koa. Mety atao ny zavatra rehetra ao amin'ilay tokantrano, fitadiavana, fivelomana, tsy mety mandroso mihitsy. Atsoro ny tananao eo amin'i Jesosy.
mikasy io izy manana finoana fa izao isy hery voaka avy amin'ny Kristy ary ahazo hery ianao. Izany ny firariako. Ahazo hery ianao. Raha kivokivy eo amin'ny fiainana ianao, ahazo hery ianao. Diso fanantenana ianao, ahazo hery ianao. Manatona an Jesosy. Lany fanahana rehetra ao amin'ny Jesosy ny vahaolana. Manasa anao mba hivavaka manokana an Jesosy. Vavakantsika. Raha eo misaotra anao zahay, misaotra anao Jesosy eo noho ny teny izay nomenao anahy. Ampitombo ny finoanay mba ahazonay manatona anao sy mikasika anao. Mba hahatonga anay ahazo hery. Ka raha misy marary, misy tsy salama, dia ianao no hikasika sy hanasitrana azy ihany koa. Dia mitahy anay rehetra amin'an Jesosy. Amen. Ry avy malala, Kristy anay kasika anao koa. Ka dia ho sitrana soamantsara ho tahin'Andriamanitra ianao. Raha soanao ary.